araky ny fanadidina na rahantsika teo iny dia sososa zany ny lalao tetsy amikanjany malakama tamin'ity androany ity reny ny zavanisy tato anatin'ity androany ity no izay indrindra no antony nanasanay ny filohan'ny Analamanga rugby izay isan'ny tompon'iny fifaninanana iny amin'izao ariva izao. Miarabanao Andriamatoa Filoha nanaiko vahiny amin'izao ariva izao. Miarabanao namananao dia miarabantsika ampijery ny mahery rehetra ny tokantrano any. Ya reny ny zavanisy ny rahantsika nahita tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama na inona lazaina na inona ambaralo fa fahambaraka ho an'ny tontolo ny taranja-bola lavalava ny zavanisy tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama na reo ny tompon'ny faninanana tamin'ity androany ity inona ny azonao ambaralo mahakasika ny zavatra nisy androany. Marina fahambaraka tanteraka satria tsy nisy ny lalao izay lalao lehibe ny andrasan'ny maro. Andro faharoa amin'ny fidinany tompontakany Analamanga zany tsaro mariana aloha zany fa efa elana no manana an'io ary efa programme efa voamany efa eo ny antom-pisin'ny ligue-ny Analamanga dia hanodina ny championnat eto Analamanga ary izay indrindra no antony tena hoe nampatonga anay satria tsy misy antony tokony hijoroany zany ligue zany raha tsy hanodina ny championnat zofeny tanteraka anay zany mandefa ny championnat na Analamanga amin'ny rugby zany. Nefany rehefa nandeha le lalao nandeha tamin'ny herinandro ambony ny andro voalohany tamin'ny 2 avril lamina tsara tsy nisy ny orana fa tokony toy tamin'ity andro anio ty ny andro faharoa dia reny zavanisy satria nisy ny fampiororoana raha zay ny azo ilazana azy fa ampitahorana avy any amin'ny fédération ho an'ny filevana izay navoaka ny zoma hariva ny alohan'ny dia ny filevana tonga atao ihany fa no le tahotra no le orora dia tsy afaka nanatanteraka le lalao zareo. Raha ny vaovao azo teny anivon'ny fédération na malagasy ny taranja-bola lavalava izay naparitaka atao anatin'ny fotoana faran'izay aingana moa dia ny hoe tsy mahazo milalao ary tsy mahazo mandray anjara amin'io satria voasazy satria efa nisy ny fifanarahana teo amin'ny filohan'ny ligue-ny Analamanga sy ny filohan'ny malagasy rugby izay hoe ny andro voalohany nanatanterahana ireo fananana tamin'ny 2 avril zany dia ny hoe fotoana fanokafana ihany iny fa tsy tokony toy ny fifaninanana fa miandry ny any anivon'ny section inona ny azonao anazavana an'izay satria hoe misy fifanarahana inona ny tena votoatiny ilay hoe fifanarahana roa. Tsara ho mariana aloha fa tsy nisy zany fifanarahana zany fa ny fifanarahana atao ary dia mitoy ny championnat na Analamanga ny fahasivany volana avril zany tokony toy ny fifaninanana ny raha nisy zany fifanarahana zany dia tokony naseho hitany rehetra satria zay no tenenina hoe nisy mifanarahan'ny filohan'ny section niaraka tamin'ny filohan'ny fédération niaraka amin'ny filohan'ny ligue mahakasika ny toy ny fifaninanana eto amin'ny championnat Analamanga fa telo manarakaraka an'izay ny ligue-ny Analamanga nge ny tompony andraikitra amin'ny championnat Analamanga ary tsy mitovy ny filevana amin'ny lalao any amin'ny section sy eto amin'ny ligue ka tsisy antony tokony andrasan'ny ligue ny fahavitan'ny championnat any amin'ny section vao manomboka ny championnat zahay dia zany rehetra zany zany aminahako zany le izy zavatra tsy nisy zany zavatra zany ary raha nisy zany dia asevasehoany raha nisy ny fanaovana sony zany fa tsy nisy zany zavatra zany dia ny tiana ho tenenina fotsiny zany dia hoe matoa zay nanatanteraka an'iny zofenonay tanteraka le izy. Raha ny zavatra hita teny amin'ny kianjan'ny Malakama androany ny fahavonona zany ikarakarany lalao aloha tamin'ny lafiny teknika amin'ny lafiny rehetrarehetra dia hoe tena isy ny lalao rehefa levana ihany koa tazana teny nisy ny fandrirarirana fifampiresahana nandritra ny fotoana maro inona zany le zavatra tena mbola hoe fandraisena lahatra tao anatin'le filevana satria raha tsy diso araka ny fanazavanareo avy eo amin'ny ligue-ny Analamanga efa nisy ny fifanarahana zay nosiniavin'ireo filohana kleba hoe ilalao aty amin'ny ligue-ny Analamanga izy ireo. Marina zany tamin'ny 27 volana martsa dia efa nanao engagement taty amin'ny Analamanga rugby avokoa ireo filevan'ireo 14/16 zany ambondrina sy cosfar rehetra zany tsy nanao an'izay amin'ny ankapobeny zany dia efa engagé taty izy ireo nefa tamin'ity androany ity zany rehefa tena hanomboka ny lalao zany dia zay sazy zay nentin zareo narangaranga ny fédération fampitahorana ny filevana hoe midina any amin'ny 3e division zay milalao eo tamin'ity androany ity dia nahatonga le filevana somary nemitra zany tao anatin'izay rehetrarehetra zay aminay tsotra zany fanampitena ny tontolon'ny rugby satria raha ny anjara asan'ny fédération dia tsy tokony hiditra amin'izay championnat régional izy fa championnat national ny tokony ataony fa roa manarakaraka an'izay tokony ampivoatra ny tontolo any amin'ny faritra izy any amin'ny faritra any amin'ny toerakafa zany any amin'ireo région hafa
fa tsy ny rugby fa mandrosa atao Analamanga nde opitehana sahala am'izao zay zany manameloka tanteraka zao fihetsika fédération zao ary tsy afaka ny anaiky azao mihitsy zay nisy zay tao fa engagé tamin'ny resaka terrain tamin'ireo zavatra maro isan-karazany ahafahana manatotosan'io zavatra io amin'ny atsakasy andavany de tsorinay zany entinay zany milaza fa hoe zay voatery tsy maintsy hiakatra ary ametraka fitoriana fédération satria fanapotehana tontolon'ny rugby zao fanapotehana no avin'ny rugby eto amin'ny faritra Analamanga mihitsy raha ny fanazavana mantsy andeo filoha tamin'ilay atao hoe conférence de presse nataon'ny filohan'ny malagasy rugby de hoe efa fifanarahana mazava mihitsy lay fanomboana ary zareo nametraka fa hoe 3 volana ny anjaran'ny section de 5 volana ny anjaranareo manatanteraka ny fanana ary tsy maintsy fitaina aloha le amin'ny section 3 volana inona zany mbola hoe mahatonga n'le izy hoe lasa mitoy le anareo sa tsy izay mihitsy le mifanaraha averiky indray mpandeha indray samy hafa mihitsy ny fileovana manao baolina any amin'ny section sy manao baolina any amin'ny ligue zany efa nanomboka tamin'ny taona 7 nisy zany champions league zany zany hoe ny équipe élite rehetra eto amin'ny section zany de tanany ligue hatramin'izay zany hoe championnat manokana hafa mihitsy tsy misy tokony andrasana zany avy any amin'ny section zany raha ny tena tokony ho izy fa tokony mandeha ny championnat ny régional zany de zavatra misy zany ny fédération zany amin'ny endrika anankiray raha tena fahitana izy te hife le tontolon'ny rugby izy de hidira ny lalina aty amin'ny championnat Analamanga nefa ny raha ny tena izy tapaka tamin'ny fivorinany arahany iny fa hoe anomboka ny championnat ny tia ny tena zavatra mahagaga tsika mpanao gazety de mety naremarika an'izany ary tsika rehetra zay mpanaraka ny fandarana mahery angambany de tsara ny alalantsika fa na fédération ngeka tsy tonga tany amin'ny ouverture iny nefa izy no laza fa misokatra amin'ny alahady ny ouverture ny championnat eto amin'ny région Analamanga midika sahady zany fa tsy fankatoavana n'le ligue araky ny tokony ho izy le izy de zay zavatra zay zany tiana ho tenenina hoe mampalahelo raha ohatra zany ny fomba hitondrana an'le rugby zany na inona zany aloha lazaina na inona mizaka an'izao atao hoe tsy fifanarahana eo amin'ny malagasy rugby sy ny ligue Analamanga ny mpijery sy ny fileovana aloha zany ny mpilalao zany indrindrindrindra ny tena mizaka ny tiraniena inona zany zao no toyany satria ny club zany zao araky ny fanazavana to de matahotra amin'ilay sazy mitatao eo ambony lohany ianareo ligue Analamanga tsy maintsy hoe manana fifehezana ao anivonareo ihany ty nefa mitondra ihany hoe ny lalao tsy maintsy mandeha ho an'ny piti lavalava aloha maro reo tonga teny malakamy mandroany de mamerina fialatsiny tanteraka ny zahako zay filohan'ny Analamanga rugby miaraka am'ireo membre miaraka amiko zay rehetra zay nieritreritry ny anatotosany lalao androany iny de mametraka fialantsiny nefa maneho fisaorana ho atsika rehetra zay tonga tamin'ny fotoana androany iny ninina sakana mety nieritreretina ho tanterahana ny toyan'izany aloha de rapitso zay manararoatra eto zany rapitso amin'ny telora ao malakamy ao tamena mampiantso fileovana rehetra ho tonga zava-dehibe no dinihana makasika ny tontolon'ny rugby aloha eto amin'ny faritra Analamanga no toy any top 16 ihany koa za zany mbola miverina ihany any am'le hoe fifampiresahana fifampidiniany tsy misy tsony mihitsy ve zany fifampiresahana sy fifampidiniana eo anivon'ny malagasy rugby sy ny Analamanga rugby satria ohatran'ny efa samy manany lalany tanteraka mihitsy amin'izao fotoana zao zavatra misy zany de tsotra efa taratasy tany amiko ny fédération makasika an'io zavatra io zany hoe tsy afaka manao an'io ny ligue Analamanga nangataka fionana tamin'ny filohan'ny fédération nanomboka tamin'ny talata hatramin'ny omaly sabotsy abany raha ataoko hoe 10 ny andro azy indroa izy ny namaly atsoky ianao rehefa avy eo zavatra mampalahelo zany nisy somariva nanomboka amin'ny ray ka hatramin'ny 9 alina ny andro anazy tao amin'ny 16 ny tao korondrano tsy fantatra hoe zany ve fitiavana tontolon'ny rugby amiko zany tsy fantatra hoe inona fampiresahana mbola tokony azo atao fa ny zavatra angatahako de hoe mba eo ny eto amin'ny ty latabatra ity zahay amin'ny herin'ny androany de hifanazava amin'ny olona rehetra hoe inona ny antony tena problème ny fédération amin'ny ligue Analamanga satria zahay de mazava fa devoaranay tanteraka mampandeha championnat zany ny antony ametrahana anay eo anodina ny championnat eto amin'ny Analamanga rugby miaraka amin'ireo inona misy teo miaraka amin'ireo section zany zay anaky 5 aloha mariako fa androany zay de avy nanokatra ihany koa ny championnat any amin'ny ligue any section any vakinedina zany mahatsiary tena venao amin'izao fotoana zao mahafilohan'ny ligue Analamanga anao hoe tsy eo ampelantananao le fahefana eo ambanin'le fileovana ny fahefana de ampelantanana tanteraka
fa ny olana misy zany a de ny fanajana ny rafitra zany misy tsy manaja le rafitra misy fa fampitsabatsabaka any amin'ny rafitra tsy tokony idirany hafa zavatra tiana hoteneninao anatin'izay zany de tsotra hoe zay indrindra no antony atsona ny fileovana raha-pitso a ampafantarinay ny zavatra tena tokony ho isy a sy zavatra tena tokony ho marina ary amiko de tsotra le izy hoe ny fédération a de mitatana ny championnat national fampandrosoana ny rugby any amin'ny faritra any amin'ny région hafa sy match international zay ho avy afaka roa herinandro zay ny asan'ny fédération fa ny asan'ny ligue n'Analamanga de ny ampandroso ny championnat ampandroso ny rugby eto faritra Analamanga ampiodina championnat eto Analamanga zany hoe mbola itoy zany ny lalao mbola itoy mazava loatra fa mbola itoy ny lalao a ary io resaka tsotra e ny lalàna no arahana de tokony samy miezaka manaraka lalàna ny rehetra de samy manao ny tandrify anazy maraparantsika azy andre matofoloha inona raha ny fean'izay resakitsika izay inona koa ny afatra ho anao ampitainao a ao anatin'ny tontolo a ho an'ny ministera tompony andraikitra ho an'ny malagasy rugby voalohany indrindra aloha ny teny a de fanamelohana tanteraka ny fédération am'izao endrika fanapitehana ny tontolo ataon'izao tadio a fa ny 5 mpanao rugby eto Madagasikara de eto Antananarivo rehefa pitehanao zany rugby eto Analamanga de simba ny rugby eto Madagasikara faharoa manarakarak'izay a ho an'ny manam-pahefana mahefa rehetra mba hijery tanga eto amin'ny tontolon'ny rugby zao fanaovana tsindry azo lela fa nitsakitsahana raha zay ny azo ilazana anazy fanapitehana zany ny zavatra atao ankehitrina amin'ny tontolon'ny rugby tsy azo ekeny zao zavatra zao tsy mbola nisy teo amin'ny tantaran'ny rugby zany hoe baolina efa andeha de ravaina andefasana taratasy telefonina tsy maintsy mivoaka mandeha sazy fampitahorana fa kosa ho an'ny piti baolina lavalava de zay de miteniny rehetra iezak'izay anao zay azonay atao amy fahafapony rehetra hitady ny vahaolana zay azo atao rehetrarehetra fa ny rugby eto Analamanga tsy maintsy mandeha na izy anakana na izy ibahany somary verena kely le mandeha ndre mpatofoloha mba fitininao kely hoe satria ho an'ny mpijery atsika zany ho an'ny olona manakaiky ao anaty tontolo mety mahafantatra tsara lesy fa hoan'ny olona mijery any atokantrano mety very any izy hoe inona raha le zavatra tena hifanlanan'le fédération sy le ligue raha mba fitininao kely hoe inona le tena fototry le olana tsy hifanarahanareo ny fototry ny olana zany de ny tsy famelan'ny fédération ny ligue hitatana ny championnat eto Analamanga championnat Analamanga de eto amin'ny région Analamanga zany mandeha filohan'ny Analamanga rugby ny tena zay tompony andraikitra voalohany amin'ny fampandehanana zany championnat zany de io a tsy avelan'ny fédération andeha io zany zavatra eritreretina ho tanterahany io laza izy tamin'ny voaloha fa instruction avy any amin'ny instance internationale zay mbola tsisy taratasy hatramin'izao milazan'izany no miteny fa tsy tokony io no arahana tatorina indray izy de miova foana zany ny zavatra tenenina fa rehefa tena denena izy a tsy vonona mihitsy ny fédération amin'ny fampandrosoana ny rugby eto Analamanga fa misy hevitra hafa ao anatin'izay rehetra zay ka zay indrindra ny atsona antso avy hoe aloha mba hifanatrika kely ainao manjery zay a de eo no mifampiresaka fanirina moa zay anao zay fa hoetriretina ny mahakasika an'izay a fa za mbola mamerina ihany hoe fifanatonana fifampiresahana satria tsy misy afa-tsy zay ny jerentsika dia ny mpijery ny taranja bola lavalava sy ny mpakafy ary ny fileovana satria ny mpitantana mifandona fa ny ankizy zany ny lasa misafiritaka ka inona fa isy ny fifampiresahana ho fampandrosoana taranja bola lavalava ity de isorana ianao nanaiky ny vahiny nitondra zay fanazavana zay tamin'ity androany de misaotra anao mesionanao a misaotra ny tsika rehetra mpanaraka mahery any atokantrano any a de misaotra indrindraindrindra ny piti bola lavalava ny atokantrano